Inona no sorodalana atao soneny izy mahoavy izao hita mampiseho ny tsy famatorana avy amin'ny SADC ny mbola fisian'ny ady hevitra hatramin'ny androany maraina momba io sorodalana io. Amin'ny ankolafy telo ny tsavorivory tahaka izao raha toka milaza ny tsy anaiky lembenana kosa ny vondrony ny folo tonta. Ny troika kosa dia tsy tonga ireo tena nandrasana tamin'ity androany ity raha ny minisitra mandrafitra ny troika izany hoe ny ministra ny raharaham-bahiny afrikanina tatsimo zambianina ary namibianina no nandrasany dia tsy nisy afa-tsy roa ireo vahiny manampy isa ireo eraky ny SADC teto amintsika no tonga. Ny ato Antananarivo renivohitra ny alakamisy sy ny zoma no ivarotana ny vary roa taonina isan-kerinandro isaky ny fokotany 20 eto an-drenivohitra. Ny faritra rehetra ity opération vary mora ity izay arivo ariary ny kilao ary heverina atao mandra-pahavita ny maintsoahitra izany araka ny fanazavany talenin'ny kabinetra ny ministra ny varotra andrano. Ilaina avy any amin'ny banky na ny fanamarinana ny fananana petrabola any amin'ny banky no tena olana ho an'ireo olona izay liana amin'ny fikarakarana taratasy mba ahafahana mahazo ny trano mora. Nisy ny fanazavana mety ny tompona andraikitra androany ny vahaolana mifandraiky amin'izany. Olana politika ny nahatongavan'izy ireo Madagascar ny Janel. Fanantenana androany tolakandro teny ivato izy no Navin Bolel ministra maorisiana misahana ny raharaham-bahiny ary efa nandalo teto Madagascar tsy ela kolozay. Izy kosa no Franceman ny ministra lefitra afrikanina tatsimo misahana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Raha ny fanazavana ministra maorisiana dia ny ijery ny amahana ny olana eto Madagascar no antondiany eto miaraka sy mifanotrona amin'ny vondrona SADC. No mampisina nefa fa ny malagasy irery ihany no tompony vahaolana. On est là parce qu'il y a du travail à faire. On est là parce que on veut qu'il y ait une solution pratique, pragmatique, sachant très bien qu'il y a une feuille de route amendée. Et donc, pour nous, ce que le plus tôt possible, on soit tous parties prenantes de cette feuille de route, sachant très bien qu'il faut qu'il y ait des discussions, parce que l'essentiel, ce que le peuple malgache retrouve, et avec raison, la région retrouve sa sérénité et que le peuple malgache ait le droit d'exercer ses droits fondamentaux. Ny sorodalana everina fa ho atao sonia amin'ny zoma ho avy zao izy ireo. Tsy maintsy ny fanazavany ny ministra lefitra afrikanina tatsimo ny fiao iraky ny SADC efa tonga eto amintsika vao hamaritra ny fandaharam-potoana rampitso izy ireo na ny heviny momba ireo fanontaniana mahafanina ny maro ao anatin'izao raharaha politika izao. Raha ny fanazavana no men'ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy kosa dia mbola tsy ny vahiny andrasana manontolo reto tonga ireto raha ny tsy litsofina rampitso amin'ny 12 ora vao ho avy eto amintsika ny ministra telo misahana ny raharaham-bahiny mandrafitra ny troika sy ny sekretera fanatanteraka ny vondrona SADC Andriamatoa Thomas Salomao. Fangastrana izy ireo
digny teo na asa izay tsena tondra ny ekipa ny teny le hita tiny aty na viva laminana ny angka ny te sinny ampitoisy amin'izay ikosa mampiseho ny ady tsy hita zay tena marina ny sorodalana sy fanitsiny na tany samyta na fanitsina no entin'ny sekretena panatanteraky ny SADC no anaova anay vondron'ny valitonto atao soni amin'ny zoma evzanellatra ambopikany tety amin'ny restaurant le Paon d'Or androany tontolo anao défilé ny fomba nidiran'ny reto mpanao politika reto ny vavahady tety manana aza moa dia tonga mihitsy ireo mpanolo-tsaina vaza fotsy avy any ivelany hiatrika ny raharaha iraka natao iainy fotsiny reto efa tonga omaly teto Madagascar reto izy ireo dia avy amin'ny SADC izany hoe olona tsy mahatapakahatra amin'ny raharaha politika nizara aloha ny fomba nandraisan'izy ireo mpanao politika malagasy fizarana izay tsy dia mazava loatra satria ny fangarobeny ihany ny ankolafo telo ny zaroindefo ny tariky alainteny-drazana arvelo ny antoko maitso ary ny atoko misy ny Gilbert Raro Zatovo no niraisiny nanodidina ny tamin'ny 130 tany hoany afravalomanana na ny ankolafo telo mihitsy amin'ny ankapobeny mety amin'izy ireo karazana fanjavozavona avy amin'ny SADC nangatana hatramin'izay hoe le fanapahan-kevitry ny fivembeny SADC tany Santonina nangatanay hoe mba ho tanterahana ao anatin'ny feuille de route amin'ny lafiny iny zany dia everinay fa misy ezaka tsara efa nataon'ny SADC nataon'ny Troika amin'ny fanarahana izay instruction namen'ny filohan'ny SADC tany Santonina izay ny any monjaroa indefy kosa indray dia toa zavatra hafa mihitsy no napetrany tamin'reto iraky ny SADC reto aminy dia tokony fifanarahana na convention no atao soni satria sorodalana aminy dia tsy misy lanjany eo amin'ny lafiny lalàna napetrany tamin'ireo iraky ny SADC fa mbola izy no prime ministre ny HT hatramin'izao Malagasy fototra ko met schacht alana fototra ady hevitra momba ny hoe Santo Salomao nametraka ny valitonta fa tsy anaiky izy ireo atoka tsy ilay famintsinana rehefa ny Thomas Salomao tamin'ny taratasy ofisialy no atao soni sy iaingana amin'ny dimika quantité hatramin'ny omaly hatramin'ny omaly hatramin'ny andrany ary tsy quantité miteny Salomao fa hoe diso inona no fanapahan-kevitra avy sy resaka diso sy ofisialy fanetia dia atao tsy afaka reberebena intsony sakana amin'ny fianary izao
sy ny avina le misy amandemande sal dia zay ihany. Ny rehetra no nahita teto fa misy tsy fahamatorany sadek mpanelanilan efa kanefa tsy mbola fantatra izay tena marina momba ilay andininy faharoapolo isiny ny adihevitra ankehitriny. Raha mipitsy moa zany dia mbola hitoy izay adihevitra izay hoentintsika mindalana ihany ny fandaharam-potoana satria hatramin'ny ity androany hariva ity dia tsy mbola misy ny fandaharam-potoana raikitra mikasika ny rahampitso tohiny izay dinika politika izay mahany olana dia tsara ny anaova tsony ny tombozotra raha ny hevitr'ireo olom-pirenena sendra ny ny tena sakana amin'ny politika eto amintsika raha tsika tahaka izao ny fanehoan-kevitr' ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay nangony ny mambahoaka fitenena. Tombozotra ny fahafantarako azy zany le fandaminana an'le krizy zany no voatin'le tombozotra zany. Le feuille de route amiko zany dia hoe firenekaka ve no andeha ohatran'io ara-idinika sy mifanapaka amitsika no avy firenetsika ihany manahirana koa hoe tsy dia misy miditra lalina amin'izany fa raha amiko dia tsika malagasy ihany no nahafahany olana io an'le izy ihany ka raha ohatra hoe mety hoe ahasoan'ny firenena dia angamba mety tondra soantsika ihany dia tombozotra zany atao anisy amin'ilay tombozotra satria zareo aza sy mifanaraka vahoana no nahazo Ketsakena raha tokony tsika natony asy natony hoe tsika ihany mamahazy misy olana azy foka mahavaolana maro no ao anatin'ny adihevitra ankehitriny momba ny soldat atao sonay nareo olom-pirenena ary dia maro ihany koa no very ao anatin'ireo teny samihafa ampiasaina amin'izany raha politika izany fa indrindra ny manodidina ny soldat ireo mpanao politika ihany koa dia mifangaro ny hevitra izy ireo sy adihevitra lehibe no misy eo amin'izy ireo momba ka sovidalany santon ary inona ny hoe dalany salomao zao ny fanazavana mikasika izany. Raha marina dia tokana ihany ny sorodalana ny filazana hoe salomao sy santon dia fiovana no entina tamin'ny sorodalana natao rangopoy teto Madagasikara ny fahasivy ny volana martsa ihany io mampisavorita keo. Io sorodalana io dia ahitana ireo lalana izorana ho any amin'ny fifidianana ivoahana amin'ny olana politika eto Madagasikara. Ahitana fizarana roa mazava ity sorodalana ity ho an'ny malagasy. Ny voalohany dia natao ho an'ny malagasy samy malagasy, ny ampahan'ny faharoa ny antoka ataon'ny vondrona iraisam-pirenena raha tanterahana ny sorodalana. Ny tena miteraka ny olana dia eo amin'ny andinin'ny faharoapolo ao anatin'ny sorodalana. Io andinin'ny faharoapolo io dia miresaka momba ny fodindra valomanana marika. Ny voalohany voasoratra dia milaza fa tsy afaka miverina eto Madagasikara andriamatoa marika valomanana raha tsy efa milamina ny fandriampahalemana eto amintsika. Io no tsy tian'ny ankolafy telo ka dia tsy nametraka ny rangopoiny izy ireo. Nisy ny fivoriana nataon'ireo filoham-pirenena natao tamin'ny Santon. Ny 13 Jona no nivoaka ny taratasy nandrafitra izany fivoriana izany. Taksa momba io andinin'ny faharoapolo io izay mampisy ny adihevitra. Mangataka amin'ny fitondrana tetezamita ny fivoriana mba iverenana ireo mitsomponena tsy misy fehipety eto Madagasikara matoa marika valomanana. Raha ny fanazavana Simao satria maika loatra ny nanondratana io taratasy nivoaka avy amin'ny Santon io rehefa noratra tany amin'ny sadek nangataka fanazavana ihany koa ny mpanao politika malagasy dia tahaka izao taratasy avy amin'Andriamatoa Mao milaza momba io andinin'ny faharoapolo io. Ny volasy ny fivoriana dia nanamarika fa